Taranja Lomano ho an'ny Mahajanga kosa indray tsika tanterahana nandritra ny farany herinandro ny Pasika teo tany Mahajanga nivedina ny tompontakany Madagasikara eo amin'ny dobo filomanosana 520 metatra zava-bita tsara indrindra tokana no montsana nandritra izany faninanana izany folo ihany koa ireo fotoana tsara ny natsarain'ireo mpilomano malagasy fitinina aminao anatin'ity fanadadiana ity ny vokatra izay faninanana tany Mahajanga izay. Zava-bita tsara indrindra iray no montsana teo amin'ny relais open 4x100 nazy nandritra ny fedina ny tompontakany Madagasikara eo amin'ny Taranja Lomano dobo filomanosana 520 metatra izay natao tany Mahajanga ny farany herinandro Pasika teo. Ny zava-bita ny ekipe pirenena malagasy tany La Réunion ny taona 2024 teo amin'ny relais 4x100 nazy ity 4 minitra 7:20 sekondra 7:30 apahazatony no nomontsan'ny ekipa ny manajinina tamin'ny alalan'ny Estela Fisirabetsara ra Daniela Domona Rakotovelo Samanta ary Rabe John Antsa 4 minitra 7:20 sekondra 7:20 apahazatony. Efa elako zany hoe fantatra ihany hoe anatin'ny hoe tokony ho vitanay moa zany efa napetraka efa hatramin'ny voalohany taona hoe ho tanjona le recordna relais satria tsy dia tena matetika loatra fahitana ny hoe misy efa bavy tena hoe tsy nisy point faible zany raha zany tenenako anazy na ataoko hoe 4x100 crawl 4x100 nage 4x200 hitako hoe tao anatin'ny nanana potentiel zay amakali zany fa akaikikaiky teo moa zany le record le 4x100 NL sy 4x200 fa le 4x100 nage zany tena vaky sady vaky lavitra. Meilleure performance miisa folo ihany koa no vitan'ireo mpilomano nandritra ity faninanana ity isan'izany Rabe John Oly Antsa mpilomano avy amin'ny manajinina izay nahavita nanatsara fotoana miisa 5 nandrombaka medaly volamena 3:40 teo amin'ny 400 nazy ary 10 minitra sy 4:30 sekondra 3:20 apahazatony no namitany an'izany raha 10 minitra sy 4:30 sy 3:30 sekondra zany teo aloha any Ramerson Lina. Teo amin'ny 50 do dia 2:30 sekondra sy 5:20 apahazatony no namitany zany raha ohatra ka 2:30 sekondra sy 5:20 apahazatony zany teo aloha izay any Antsa Rabe John ihany. Eo amin'ny 100 do 2 minitra sy 10 sekondra sy 7:20 apahazatony no namitany an'izany raha ohatra ka 2 minitra sy 10 sekondra sy 20 apahazatony zany izay any Tinarso Asina avy eo amin'ny CFIMO. Teo amin'ny 204 nazy 2 minitra sy 4:30 sekondra sy 4:20 apahazatony no nanaovany ny 204 nazy raha 2 minitra sy 5:30 sy 2 apahazatony zany teo aloha izay any Andro Toavina Domona. Teo amin'ny 202 2 minitra sy 2:30 sekondra no nanaovany any 202 zay raha 2 minitra sy 4:30 sekondra sy 7:20 apahazatony zany teo aloha izay azy ihany ny fotoana an'ity 202 ity. Isan'ny mpilomano nahavita dingana ihany koa iandrepeny manana baritina avy amin'ny manajinina teo amin'ny 200 NL dia 2 minitra sy 2:20 sekondra ary 2:20 apahazatony no namitany an'izany raha 2 minitra sy 2:20 sekondra sy 4:20 apahazatony zany teo aloha izay any Mamiaja Andriapeny manana. Tendrana valina idealy sy navita nanamontsana nanamboatra fotoana tsara ihany koa mpilomano avy eo amin'ny Kosra teo amin'ny 200 do 2 minitra sy 4:30 sekondra 8:30 apahazatony raha 2 minitra sy 8:30 sekondra sy 7:20 apahazatony zany teo aloha izay any Antsa Rabe John. Teo amin'ny 200 papy 2 minitra sy 4:30 sekondra sy 3:20 apahazatony no nanatanterahany an'izany raha toa ka 2 minitra sy 4:20 sekondra sy 7:20 apahazatony zany teo aloha any Mahandro Tania. Teo amin'ny 100 do 2 minitra 2:20 sekondra sy 2:20 apahazatony no namitany an'izany raha 2 minitra sy 2:20 sekondra sy 4:20 apahazatony any Antsa Rabe John. Navita nanatsara fotoana ihany koa raha fanomeza Tsoely avy any amin'ny Jirama Mandraka
teo amin'ny 50 do 3 sekondra sy 4 apahazatony nanaovany izany raha 4 sekondra sy 8 apahazatony zany teo aloha izay Andrasolonjatovo Mikael avy ao amin'ny SMCN. Araka ny nambaran-dramatovo Volarazafinainy be tale teknika nasionaly dia tsy mitsahatra mivoatra trano ny zava-bitany mpilomano malagasy. Nahatratra 700 ireo mpilomano tonga teto Mahajanga avy amin'ny ligiparitra evatra Analamanga Antsinanana Vakina Karatra Boeny no niatrika ity fedina ny tompontakan'i Madagasikara eo amin'ny dobo filomanosana 5 metatra ity. Tokony mba natao kosa ange hoe misy départ avant ohatra hoe ameko ohatra hoe alina ameko un poteau là. Zao zany ankizy no milaza fa hoe ny lomano dia tsy misy fetana ary izao koa no midika hoe